Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio azoma 20 ny volana marsa 2026. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona foy aminao ny amin'ny fampitandremana izay nataony fanahy masina tamiko. Nefa izany tsy notandremako ilay izy dia nandray ny valiny zany, satria izay isika rehefa tsy mankatoy isika dia mizavatra manjoantsika izany. Ry havana hivavaka aloha isika alohany hanambarako izay tiany ambara ny amin'ny zavatra niseho zany dia hivavaka aloha isika tompoko. Jesosy tompo misaotra midera mankalaza anao, satria Andriamanitra be famindram-po sy Andriamanitra tsara indrindra ianao ary tsy misy toanao. Mangataka aminao tompo andray ny contrôle izay rehetra ambarako eto. Oka ianao no hiasa amiko, oka ny ranao andrakotra ny tenako sy ny ankonako ary ny zanakao tsiraray avy. Ka ny asan'ny fahavalo dia tsy anakery, tsy anapahefana amin'izao Jesosy fa efa ravarava ary potika ary miverina any andavaky ny elo izany. Tompo malala mangataka aminao koa aho tompo, oka ny fanahy masinao no ampiteny ahy ary koa hiasa ny zanakao tsiraray avy izay manatrika eto, izay are ny témoignage izay tonga eto. Ka oka ianao tompo anova koa ny tsiraray avy ampitandrina ary indrindra mba ankatoanao ny tsiraray avy. Misaotra Jesosy ny voninahitra ho anao satria ho anao izao fotoana izao, ho anao avokoa izay rehetra ataoko tompo satria ianao no Andriamanitro. Ka misandrata Jesosy amin'ny voninahitra ao, fa izaho kosa tompo dia hiena ambany dia ambany tahaka ny teny Jaona mpanao batisa. Ka misaotra Jesosy ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Aleloia, amen. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, zavatra niseho izany efa antaonany maro izay. Dia raha nandehako tany amin'ny mpivarotra anankiray izay, dia ilay mpivarotra nandehanako izany dia magasin tazomina olona avy amin'ny toerana izany avy any amin'ny côté araky ny tentsika hoe arabo ireny zany ilay magasin. Satria ireny zany ety aminay ety zany no mivarotra zavatra misy ohatrany any amintsika zany hoe misy mangahazo, misy vomanga ary koa zany misy akondro ilay mbola manta zany na zavatra hafa ihany koa na sakamalaho io na ohatr'izany. Dia ireny zany no andehanako tsy indraindray zany anaovako course izany. Ry havana, mila isika mitandrina foana na aiza zany magasin idirantsika izany. Tsy hoe akory hoe ilay magasin arabo no mitana ilay magasin dia ao ihany no mitandrina, tsy atompoko. Naiza andehanantsika amina magasin rehetra izay andehanantsika, na vazaha io na olona hafa io dia mila zany isika tena hoe mitandrina foana zany isika satria ny fahavalo dia tsy kely lalana. Ry havana, tsy hoe kory hoe ilay mpivarotra no ambarako eto, fa ilay entana izany no ambarako eto. Ny tompo dia miaro antsika foana rehefa ao aminy isika. Nefa zany tsy hoe kory hoe tsy ankatoa azy isika, fa rehefa tena mahatsapa isika fa hoe diso dia mila mibebaka amin'ny tompo, satria ny tompo miaro antsika nefa isika tena tokony mitandrina tsara ihany koa zany. Ry havana, ny zavatra niseho indray andro zany raha nandeha ny antsena zany izahako efa taona maro zany zay dia niditra tamin'ilay magasin izay nambarako teo izany. Dia no ny efa tao ako dia nahita zany zahako akondro lava hoy ny fitentsika zany hoe akondro lay andrahoana zany lay izy. Dia no ny efa tonga teo alohan'ilay akondro zany zahako dia henoko zao zany ny fanahy masina mampitandrina ahy zany. Tsy tadidiko firy ny tena nambarany mba tsy hadiso mantsy fa ny zavatra nampahafantariny ahy zany dia nisy mpamosavy zany ohatrany hoe nanisy famosavina zany an'ilay akondro. Dia izahako tsy miaino ny fanahy masina. Ry havana, mila mitandrina anie isika, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Dia mbola naka zany tamin'ilay akondro izay namidy teo dia nividy zany an'ilay akondro. Dia noho avy eo no tonga taty an-trano zany dia tsy tadidiko hoe afaka fotoana firy no nandrahoako zany an'ilay akondro izany. Ry havana, noho ny nihinana an'ilay izy ahako dia nanofy ahako. Ny nofy azoko dia tena hoe nofy fampitandremana mihitsy nataony tompo tamiko.
tiantsika ny tompo tiantsika ny tompo ka toko tena hitandrina be tsika mba tsy vazivazy amin'ny fifanahintsika. Ny nofy azoko dia nahita ahy tao anatina prison zay ahako, zany hoe ilay izy zany hitako ahako ohatrany hoe varavarana vy zany ny eo alohako dia maizina zany ilay toerana, de iny hitako ny alavany avy any amin'ny côté akavanana izay amin'ilay toerana zany maizina be zany ilay toerana io fa ohatrany hoe ambony tany zany izy io, hitako hoe amina tany anankiray zany. De hitako ny alavany mpamosavy ramatoa anankiray zany dia tanareo tena hoe hita mihitsy zany hoe mpamosavy zany izy. De ny alavitany zany izy io mamindra anatin'ny aizina, de za zany ao anatin'ilay toerana ohatrany hoe voahidy zany, de ny tanako zany tanan'ilay vy. Tanareo raha ohatra ka hoe mahita olona ianareo ohatrandray ny ampigadrana ireny zany, dia mitanan'ilay vy zany ny tanako ohatra misy bara vy zany eo alohako, de tazomiko zany le bara vy de mijery zany fa tsy afaka mivoaka zany. De ny alavany zany ilay mpamosavy avy any amin'ny côté à droite izy io, ny alavany maizina be zany le toerana, de hitako hoe amin'ny toerana de ohatrany hoe tanitany zany amin'ilay izy zany fa tsy ciment zany na hoe route goudron zany. De ny alavany zany ilay mpamosavy io de nitsangana lavidavitra izy de mijery aty amin'ny côtéako de meme be zany izy io de ohatrany hoe nanipy zavatra tampoka izy zany, ohatra na paozina ranon-javatra zany natsipiny tamin'ny côtéako misy anahako izany. Ry havana, tonga de atsapako teo fa mpamosavy no nanafika ahy, ary nampahafantatra zany ny fanahy masina no ny efa nifoahako fa ilay akondro, aleloia, ilay akondro no hoaniko, ilay novidiko nefa nanary ny fanahy masina ako no nahavoa ahy izany, satria tsy nankatoa ny fanahin'ny tompo aho, dia tafahinana poizina aho zany izay nataon'ilay fahavalo zany. Ry havana, ny tompo dia be fity ary miaro antsika zanany izy ka tokony tsika ankatoa azy. Ny tompo mihitsy no nanadio ahy avy eo tao aorianan'izay, ka mila isika tena hoe mitandrina be. Raha mare anao feo avy amin'ny fanahy masina na ny tompo mampitandrina anao hoe aza mandeha ary, na hoe aza manao an'izao, na hoe aza mihinana an'io, de tokony tsy hanao an'izay isika. Mila isika tokony mankatoa, satria mbola famindram-pon'i Jesosy no mbola amonjeny antsika. Ny tompo tena be famindram-po. Ao amin'ny bokin'ny Salamo 4:10 dia mivaky toy izao amin'an'i Jesosy tompo hoe: nefa ianao tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miatra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Amen. Ry havana, tiantsika Jesosy ary miatra izy ary be famindram-po amintsika, ary tokony tsy vazivazy aminy isika. Ny fahavalo dia tsy kely lalana, fantatsika tsara izany, ary ny fahavalo dia mitady hevitra amonona antsika zanak'Andriamanitra. Ary oka isika androka foana ny asan'ny fahavalo, oka tsika tena hoe mangataka ny ran'i Jesosy hiaro antsika, anadio antsika mba hanafaka antsika amin'ny fatopatotra rehetra, satria ny tompo no mpanafaka ary mpamonjy antsika. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona dia manambara ny fanahy masina hoe izy zany mampafantatra antsika ny zavatra ho avy. Izay ilay zavatra niseo nampafantariny ahy mihitsy ny momba ny amin'ilay akondro, nefa mbola nividy ihany aho. Ao amin'ny Jaona 4:13 no vakiako, fa afaka vakianao manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 9:20. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny avy amin'ny fahefany tenany izy, fa izay horeny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza
dia hambarany aminareo. Amen. Hitanareo zany ny fanahy ny famarinana. Izy ilay fanahy ny famarinana, izy zany a mitari-dalàna antsika izy, ary izy a tsy miteny amin'ny fahefany tenany fa miteny izy a amin'ny fahefan'Andriamanitra izany, satria Andriamanitra ihany a no fanahy masina, ary ny fanahy masina ihany koa no Jesosy Kristy tompo. Dia efa fantany zany zavatra iseho, izay no nahatonga azy nananatra ahy, izay no nahatonga azy nampitandrina ahy, nefa ny ahy tsy niaina, dia vo mafy aho noho ny avy eo, tafia ny fahavalo noho ny avy eo, ary naseho any tsara mihitsy a tao anatin'ny nofy a noho ny avy eo zavatra niseho. Ry havana tokony hainy tsara foana antsika ny fanahy masina, satria izy a ilay mpampianatra endry, ary izy a dia miaro antsika izy mba tsy ho very ny fanahintsika, fa ampahafantariny antsika ny marina, satria mazava be ny ten'Andriamanitra, izy ilay fanahy ny fahamarinana, izy no mitari-dalàna antsika. Ry havana aoka isika tsy hanao vazivazy ny amin'ny ara-panahintsika. Ampahafantariny antsika zavatra ho avy raha tena mino ianao, raha tena matoky ianao an Jesosy a, dia ampahafantariny ianao ny zavatra tokony ho tandremanao. Ry havana izay ny anio, fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina ety ihany aho a, raha sitrapon'i Jesosy tompo. Amen. Veloma tompoko. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra, masinani